ao anatin'le hoe fahaizana an'izay sehatry ny lalàna zay fa raha eto amintsika aloha raha mbola tsy mangarahara ny fitsarana eny amin'ny tribinaly dia mbola itohy foana ny fitsaram-bahoaka eto Madagasikara. Fitsaram-bahoaka ne be da be, tsy voatery hoe mandoro olona na hoe manetika olona na hoe manapaka ny lohan'olona na hoe mamono olona tsotro zao, fa na koa hoe na ohatra hoe mpitsara rehetrarehetra mitambatra mifampiaro amin'ny zavatra anankiray efa mitsara vahoaka izy amin'izay satria da be ny zavatra tsy milamina ao anatin'ilay fitsarana. Zakory tsy milaza hoe tsy mety ny ataony zareo na hoe dia izany tena mahay ny asan'zareo fa hita fotsiny hoe betsaka izay fitarainan'izay hoe mandeha loatra ny vola sy ny gaboraraka ao amin'ny fitsarana eto Madagasikara. Zany fa ny akabeazany zany ny zavatra mivoatra teo dia ny eo amin'ny rafitra fanatanterahana angambany ny fitsarana. Io zany tena mahatonga ary mbola miteraka mitrangatra any amin'ny corruption sy ny karazany ireny zany dia ny fampiarana ohatran'ny hoe fijerevana ny rafitra lalàna mifanaraka amin'ny faritra sy ny firenena no apetraka fa tsy manao mangalatahaka ny lalàna any amin'ny any an-tanin'olona izay mifanaraka amintsika izay tokony mitazona antsika. Misy ny resaka dina, misy ny fihavanana sy ny karazany, ary io lalàna io koa tsy ampiasaina mampety ny tena fotsiny fa amin'le fiarahamonina, mampety amin'ny fiarahamonina, mampirindra ny fiarahamonina zany.